fa maninona no afaka asiana delay n'entrée anankiray analogique na numérique ao anatina console numérique anankiray. Zay fanontaniana izay mipetraka tamiko tamin'izahako tany Madagasikara. Fantatsika tsara fa afaka asiana delay ny sortie an'ny console anankiray numérique, ohatra hoe bus na ny master. Raha ohatra ka anao rappel ianao zany dia misy fotoana miandry kely ilay rappel hoe tonga aloha le son an'le face dia zay vao miaraka alefa indray miaraka amin'le rappel, zany hoe miandry kely zany asiana delay kely zany ilay rappel amin'izay miaraka tsara le feo tonga aty aoriana aty. Zay fantatsika izay ny amin'ny sortie. Fa ny amin'ny entrée fa maninona no asiana an'izany. Hafahafa ihany le satria raha pitendry ianao ka asiana delay dia lasa misy latence. Ngamba tsy misy olona tia latence angamba na ny ray aza. Ny console de mixage numérique rehetra aty aoriana dia afaka atao tahaka ny interface audio daholo. Zany hoe lasa tahaka ny carte son izy. Raha ohatra ka 16 pistes izy dia lasa interface audio 16 entrée fois 16 sorties. Raha ohatra ka 32 izy dia 32 entrée fois 32 sorties. Raha 48 izy dia hatrany azonao ny tiako lazaina. Noho izany dia afaka ataonao ihany koa zany ny manao traitement en temps réel amin'ny alalan'ny DAW-nao ao anatin'ny ordinateur. Zany hoe ohatra ny manao studio dia ny mixage rehetrarehetra ataonao par piste ao anatin'ny Cubase ohatra na Logic Pro na Ableton na sy ny sisa dia afaka ataonao en temps réel izany miaraka amin'le console numérique. Zany nefa tsy voatery ho pratika foana satria na matanjaka be aza ny ordinateur ampiasainao dia possible foana misy latence ilay izy par rapport ny entrée sortie. Indrindra fa raha ohatra ka hoe 48 kHz ny fréquence d'échantillonnage an'ilay console numérique. Tsy maintsy misy foana ny latence par rapport ny entrée sy ny sortie sy ny traitement rehetrarehetra izay ataonao ao anatin'le ordinateur ao. Ngamba tonga dia azoazonao le izy satria raha ahafahana micompenser an'iny delay iny dia zay no antony nanasivana ny delay amin'ny resaka entrée. Meko ohatra anankiray amin'ny andavanandro ianao raha ohatra ka anao événement anankiray ianao dia misy ny instrument complet miaraka amin'ny voix. Dia amin'izay fotoana izay ny traitement rehetrarehetra ho ataonao ao anatin'ny ordinateur daholo, zany hoe ataonao anatin'ny Ableton Live ohatra ny autotune, ny compression, ny zavatra rehetra zany. Kanefa ny clavier tsy dia tena hoe ilainao loatra ny anao traitement an'izay satria le son pur an'le clavier iny dia efa ampy tsara, efa normal tsara iny, tsy dia misy traitement tokony atao. Dia amin'izay fotoana izay izay rehetra ataonao traitement ohatra hoe ny batterie, ny voix dia lasa misy latence daholo par rapport an'le entrée sy le sortie ary le traitement ao anatin'ny ordinateur anao. Ka noho izay ataonao miandry kely ilay son an'le synthé, amin'izay fotoana izay izy miara mivoaka amin'le son efa traité tao anatin'le ordinateur miverina makany amin'le console de mixage. Zay rehetra entrée na signal rehetrarehetra tsy traitena makany amin'ny ordinateur intsony dia mazava ho azy izy tsisy latence. Dia ireny tsy misy latence ireny dia tsy maintsy ampianao ny latence amin'izay tafiaraka tsara daholo ilay son rehetrarehetra mivoaka makaty amin'ny fasy. Tiako marihana fa azo atao tsara zany zavatra zany, azonao atao any an-trano zany zavatra zany, kanefa tsy dia tena pratika loatra raha console de mixage anankiray ihany no ampiasainao satria isy latence ny retour, isy latence ny zavatra rehetra, fa tokony isy console anankiray migérer manokana ny retour. Dia amin'izay fotoana izay miverina arak'ilay tsika tany amin'ny masterclass ihany hoe misy ny console anankiray retour tonga dia maheno moniteur en temps réel, fa ny aty amin'ny fasy aty na misy delay ka hatramin'ny 100 millisecondes na mihoatra kely ny 100 millisecondes aza tsy tokony hampisy impact an'le performance anao eny an-tsehatra. Ka zay ny mahakasika an'ilay delay n'entrée ry zareo mino fa azonareo tsara fa mety misy zavatra hafa ihany koa afaka ampiasaina azy fa zay aloha no afaka natoroantsika indray androany. Dia raha ohatrany ny pagetsika zadino misabone sy manaraka amin'ny Instagram raha toa ka mety aminao izany dia mametraka ny mandra-piona indray.